tsaina mameno milo fa mafiangamba raha ny ainanao mitrakitraky izao tontolo izao raha ny latsasiny soandroany fomba miany fazatona fa misy raha yao la tsy bamadao la ina fony ainy hoanao Pasanany anao Fidinani anao Matukia zifazamanai Manipuna Nuridani Yarakamanda kiza unina dapanirai Matukianao le tumpo si andriamanitra ka miaro kaminao tsy manana iay misaotranao manome sony lanitra tsy asoloko ireo raha izao tontolo izao Matukianao le tumpo si andriamanitra Manuru saina aiza kuni lalaku Matukianao nande bianfisini anja Zai lalagi zai epaluba tamina Matukianao nande saru chafantarina Mivjivi ciao sinivitalianao Matukianao Leti tupano di marina Vedi passo abundante di carili Cantai zafaya Afutanao Sima ufini giù Sei chamura E anao pamur di giù Maharu Rana Siana Babisika misi mati isanadu fazarara marisutru Zazamena vavakua Musarena Champinunu Milano tuku izire Milani Filipina Empire
cha mizujamini fiaina dalicha fani tukuti tema pana tena fadese tena sema narazi hazikami turutimile ena Tady ianareo ndeha ho hitanareo araka-tsahanareo amin'ny fonareo rehetra jery miatoko fa 9/17 Global Day of Prayer. Global Day of Prayer Androm-bavaka maneran-tany 20 fotoana hiverenana amin'Andriamanitra sy tatiavana ny tavany izao. manasanao mpino kristiana tsirairay ary iray fo anatin'ny folo androm-bavaka Izany dia ho tanterahana manomboka ny 9 May ho avy izao hatramin'ny 9 May. isatrany ny fiombonantsika mivavaka isaky ny amin'ny 7 ora alina Ho tarihany isa-paritany izany ary azonao arahana mivantana eo amin'ny pejy Facebook ny Mampiely Baiboly, vera mamaky ny Baiboly, nika mafy sy fiderana ary eto amin'ny onjam-peo. ary miomana kosa iombavaka any amin'izay misy antsika tsirairay avy sika ny asabotsy 3 May amin'ny 5 Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy aneritrenaka hivavaka sy tadiny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia iainao any an-danitra ao ka mela ny heriny ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharotoko fa 7/4/20. Salut à tous, aujourd'hui Nice te fait un partage. Salut à tous, aujourd'hui je partage juste ce qui va se passer, qu'est-ce que vous allez découvrir sur ma nouvelle page Nice te fait un partage. Nice te fait un partage, c'est juste un moyen pour moi de partager ma relation, ma vraie relation avec Jésus-Christ. Et je ne vais pas partager des choses très théoriques, très carrées, mais juste de comment j'ai vécu, moi, la vérité de la parole de Dieu qui est devenue une réalité dans ma vie. Et à travers mes partages, je pense qu'il y aura des gens qui vont être touchés, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Et pour cette première vidéo, c'est juste pour montrer que je partageais tous les dimanches une vidéo. Je vais aborder un thème en particulier et peut-être je vais faire un chant, peut-être je vais faire des partages, peut-être je vais inviter des gens, je sais pas. Ce que le Saint-Esprit nous réserve pour les semaines à venir. Mais en tout cas, les vidéos vont sortir tous les dimanches. Et par contre, dans la semaine, peut-être je vais partager des textes avec des photos expliquant toujours la même chose, mon témoignage, comment j'ai vécu ma vie, ma relation avec Jésus-Christ, pour toucher les gens, pour vraiment encourager les jeunes en ce moment. Et
pour cette première vidéo aussi, j'aimerais vraiment remercier d'abord Taïm qui a fait la musique pour le générique, et surtout Andy qui a fait toutes les conceptions, photos de couverture, photos de profil, les génériques de début, enfin tout ce que vous voyez en fait. Remercie vraiment pour cette première vidéo, et surtout je remercie aussi mon frère qui est en train de me filmer en ce moment. Donc, première vidéo ce dimanche, soyez bénis, Nice te fait un partage. Si cette vidéo t'a touché, je t'invite à partager autour de toi, et surtout n'hésite pas à mettre un j'aime à la page Nice te fait un partage. Si t'as pas Facebook, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Nice Ratrema. Allez, salut. Yerinao manuana Nifainao tunko Vitarika Matukiao Anidina Iakatra Tuniburu maeri Mianjana Nawanatinya di sarutra Amina Nifinuku Katsiata ucha Fayana Mizuruku Nawanatinya di sarutra Andeati ureraka Yerinao manuana Androm-bavaka maneran-tany ho an'ny firenena. Folo androm-bavaka ny 20 Mei. Iarahantsika kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho miela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharoa toko fafito andininy fahaefatra amby folo. Mbola tsara atsika jiaby tratran'ity andro fahaefatra amin'ny androm-bavaka maneran-tany tia miainga avy ety amin'ny faritra Atsinanana eto amin'ny renivohitry ny faritra eto Tamatavy. Falsika miara-miombavaka amin'ny kristianina manerana an'izao tontolo izao eo amin'ny firenena miisa 200. Ny fifaliana ho anay no mitarika ny fotoana androany. Androantsika dia hiara iombavaka, hiara hidiran'Andriamanitra, dia tena mino fa ny fanahy masina tokoa nitarika atsika mandritra ny fotoana androany. Fiderana uanao rirai Tiafakato ambava kumandrakizai Ira mapifani mapitunitani Mapiravoravo fu Nitaletizaye fanumena wai Idera kwanao naizamisiai Mahamelunaina Ampitulisaina Ampirainimiana Iratsutayani Nefanagezani Uwanautukunu ikaluku Raisureri tupu Fiunupurufu Pitya
zavaka sika sotranao zay ry Andriamanitra ray fa mbola nomenao fotoana tahaka an'izao azahoana miara mombavaka amin'ny kristianina maneran'izao tontolo zao. Eny tokoa tompo na dia ao anatin'ny andro sarotra ary ny firenena rehetra dia tsy mitsahatra izahay ny manadram-bavaka any aminao, tsy voasaka ny zavatra miseho tokoa ny fifandraisana aminao Andriamanitra, fa tsapanay eo ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra tsy voasaka ny zavatra miseho, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Faly zay Andriamanitra hoe amin'izao fotoana izao dia maro ny olona manantena anao, maro ny olona manatona anao, maro ny olona manaiky ho tariany fanahinao masina. Dia izany ihany koa Andriamanitra no tena angatanay mandritra izao fotoana izao. Izany tena ho angatanay ho an'ny malagasy tsirairay mba tena hanaiky tokoa ny fitariany fanahy masina izy ireo ary tena hanaiky anao ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanay. Apetraka eo am-pelantananao ny fandehan'ny fotoana rehetrarehetra mba tena ny fanahinao masina tokoa ny resaka aminay ampiteny vavanay ny amin'ny fizotran'ny fotoana rehetrarehetra. Saotra tompo, amen. Ny fandehan'ny fotoanantsika rehefa avy eo dia isy mpanompon'Andriamanitra hitondra fampahirezana fohy. Aorianan'izay kosa dia ifandimby eto ireo mpanompon'Andriamanitra avy eto amin'ny faritra eto avy eto Tamatavy hitondra ny antom-bavaka izay efa voalahatra ao anatin'ny programa. Manarafinaritra tompoko ary mino fa ny fanahy masina no tena hitarika antsika ao anatin'ny fotoana androany. Fanaio midiny anao ka finoi tanterakao raha kofinyerinao ao bande tsureraka. Fanaio midiny anao ka finoi tanterakao raha kofinyerinao ao bande tsureraka. Davanao ny anaran'i Jesosy ary faly raha tafaraka aminao andre ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro faefatra izao sika dia ny tenin'Andriamanitra zay ambara androany loha hevitra moa zany dia hoe fantarinareo ny marina, fantarinareo ny marina ary ao ambadika izay ihany koa no hitondrantsika mivavaka iarahantsika amin'ny ray fo ray saina hitondra mivavaka talao anatrehan'Andriamanitra satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mihainy vavaka mialohany zany vavaka zany nefa dia mba amin'ny fanahy masin'Andriamanitra mihitsy no anokatra ny masom-pahalalantsika sy ny teny rehetra izay ho ambaratsika ho voninahitry ny anarany. Misaotra indrindra satria afaka andre ny teny avy aminao ihany koa zahay. Mitenena tompo satria ny teninao dia fanahy sy fiainana, ny teninao ny fahamarinana ary dia mila izany teninao zany izahay entinay miatrika izao fiainana izao ary entinay ihany koa tondram-bavaka na ny firenenay ninninona voakasika ao anatin'izao vavaka izao androany arak'izay ampitenenanao anay fanahy masina. Dia misaotra sahady ho anao ny dera ny aja sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra viavana zay ovakitsika androany ametrantsika an'izao teny zao dia ao amin'ny Jaona 2:20 manomboka amin'ny 5:17 Jaona 2:20 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana ho anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no anakinantsika zao fampahoezany tsotra sady afoy izao ho voninahitr'Andriamanitra izany. Miresaka ny lohahevitra eto hoe fantarinareo ny marina. Tena amin'izao andro farany izao tokoa ry havana ny tena mila amantarantsika n'izany hoe fahamarinana izany. Ny zavatra mampalahelo nisy lesona anankiray izay azontsika tsoahana tamin'ny teto amin'ity zao tontolo izao ara-nofo ity Jesosy dia rehefa nanatrika ny Pilato izy tamin'izay fotoana izay dia ozy izy Pilato hoe mpanjaka va ianao dia Jesosy namaly hoe voalazanao fa mpanjaka zao no nateraha zao no miaviko dia nianambara ny marina. Dia ozy izy Pilato tamin'izay fotoana izay hoe inona ny marina. Ny zavatra mampalahelo dia Pilato teo anatrihan'ilay tena marina Jesosy Kristy dia tsy nahafantatra hoe io manoloana azy io ny marina. Ary betsaka ihany koa kristianina na amin'izao andro iainantsika izao tsy mahalala n'izany hoe fahamarinana izany nefa takian'Andriamanitra tsika iaina afantatra ary anambara n'izany marina izany. Jesosy Kristy ilay fahamarinana, Jesosy Kristy ilay nanolotra ny aina ary Jesosy Kristy ilay fanampanantena hoe mahatsara anareo ny fialako. Ao amin'ny 7 milaza an'izay hoe za milaza ny marina aminareo ny tenin'Andriamanitra mahatsara anareo ny fialako
fa raha tsy hiala dia tsy ho avy ny mpananatra. Nisy teny fikasana tsara izay nomeny Jesosy alohan'ny alany dia ny fanomezana ny mpananatra, ny fanamasina ny tiany resahana amin'izany. Ary izany fanamasina izany no ampahafantatra antsika ny marina rehetra, izany fanamasina izany no hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Ary dia rehefa ao anatintsika izany fanamasina izany dia izy no ampahafantatra anao ny marina rehetra. Eto amin'ity izao tontolo izao ity raha hitady ny marina ianao tsy ahita ny tena marina fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no misy ny marina. Ary izay ihany koa ny vavaka efa nataon'i Jesosy, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, satria ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra. Ary dia izay tenin'Andriamanitra izay fahamarinan'Andriamanitra izay no hoentintsika eto ahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. 500 taona talohan'ny naterahan'i Jesosy ny Joela mpaminany no efa nanambarany izany teny izany tao anatin'ny faminaniana hoe amin'ny andro farany no izy nandatsahako ny fanahy amin'ny nofo rehetra. Ary tanteraka izany amin'ny tany amin'ny asan'ny apôstôly fa mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany no nandatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany lay. Dia fatanterahany teny fikasana zany. Izay zavatra indrindra no angatantsika hitarihan'Andriamanitra antsika ao anatin'izao vavaka izao, mba tena ho fantatsika marina ny teny aza aloko ny vavantsika, mba ho ankasitrahana ao anatrehan'Andriamanitra, mba ho tarihany fanamasina isika. Ao anatin'ity lohahevitra ity dia misy milaza hoe fantarinareo ny marina. Voalohany indrindra fantaro ny marina. Mino fa raha hiara hivavakantsika aoriana izao tenin'Andriamanitra tsotra fohy izao dia ahery isika ary dia amaly vavaka Andriamanitra ary isy valim-bavaka izay azo tsapahitranana satria Andriamanitra marina mahatoky mitandrina fanekena ho an'izay rehetra matahotra azy. Hivavakantsika isotra ny tompona izay teny izay mba ho tafalatsaka ny anatin'ny fotsika rehetra ny tian'Andriamanitra ho voninahitry ny anarany. Manaiky izay no tarihanao fanamasina, manaiky izay no ampiasainao fanamasina, ary mianatanteraka izay sitrakao, mitenena ary dia kasio izay, aoka hirehitra ao anatina indray ilay afinao tahaka ny tamin'ny andro Pentekosta. No andatsahanao ny fanahanao ary ianao ihany koa nefa nampanantena fa mahatsara anay ny fialanao dia misaotra sady fa zao ny fahatanterahana izany teny fikasana izany. Mivavaka sady no antonom-bavaka rehetra izay na asandratra eo anatrehanao mino izay tompo fa miaino anay ianao satria Andriamanitra marina ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Tahian'Andriamanitra tompo mahery. Nafatsika natateraka izay tapa voalohany izay. Ankehitriny tsika dia hiditra amin'ny fitondranam-bavaka momba ny fiangonana mba hijoro tsara zany hanambara marina ny amin'ny Jesosy Kristy fa tsy zavatra mifangaroaro na matsatotsato zany no ambara. Dia hiditra amin'izay vavaka voalohany izay tsika. Andriamanitra rainay eo mbola isoranay sy iderainay ianao noho ny haben'ny fahasoavanao sy ny famondram-ponao. Mbola nomenao indray izay tompo izao fotoana sarobidy izao, androm-bavaka maneran-tany ahafahanay mifampivavaka, mifampahery ary mifampandroso. Saotra tompo satria mbola omenao tompon'andro haveloma izay mbola omenao hery sy tanjaka ary fahasalamana ary mbola afaka miantso ny anaranao. Dia ankehitriny tompo raha manatona ny seza fiandriananao hivavaka ho an'ny fiangonana izay najoronao mba ho fahazavana izao tontolo izao, mba ho fanasin'ny tany, mba ho fitaovana iray eo am-pelantananao hanambara ny haben'ny fitiavanao sy ny hatsaranao ary ny falebiazanao. Ankehitriny tompo mivavaka ho an'ny fiangonana rehetra, mba ianao mihitsy Andriamanitra, mba ianao mihitsy fanamasina no hiasa ao anatin'ny olona ka hanafery azy ahafahany tena mijoro, manambara ny fahamarinanao, manambara ny herinao, manambara ny fahatsaranao amin'ny fitoerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra mitranga rehetra, mba ahafahanao tena maneho ny voninahitra
voninahitra sy ny fahalebiazanao ka hisandratra ny anaranao mivavaka aminao zay tompo. Fantatrao fa maro zavatra mety mandreraka ny fo, maro zavatra mety mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ity de mety mampakivina mampaketraka anay saingy fantatray tompo fa mahery ianao ary te hanambara ny herinao izahay, te hanambara ny fahalebiazanao, te hanambara ny fahatsaranao de mangataka ny hery avy aminao ahafahanay manatanteraka zany. Fanay masino misy karazany fiangonana eto amin'ity zao tontolo zao ity, anisan'izany ny fiangonana eto Madagasikara. Fa ianao mihitsy Andriamanitra no angatanay tena hita anafy hery anampy andray fiangonana ka afaka hanambara ny fahasahina fa tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Tompo mangataka anao zay, asandrato ny anaranao, asandrato ny voninahitrao, asandrato ny fahatsaranao, toerana rehetrarehetra zay efa anehoanao zany fahalebiazanao sy fahatsaranao zany de maneho ianao fa tsara. Manova fahagagana koa ianao tompo amin'ny alalan'ireny mpanomponao reny tsirairay avy amin'ny fomba anao azy amin'ny asa zay amin'ny fiainan'ny olona tsirairay, amin'ny kristianina tsirairay zay efa natsanganao fiangonana, amin'ny aniranao azy na amin'ny asa fitorizany na amin'ny fitondranam-bavaka zany na amin'ny asa misiona rehetrarehetra zay ampanaovinao de mangataka anao zay tompo tena hisandratra ianao ary aneo voninahitrao amin'ny alalan'ireny fiangonana ireny. De ankehitriny ary tompo ianao fanahy-masina no angatanay ankehitriny tena manga fiangonana tsirairay mba tsy ho varivariana fiangonana fa tena ahery ary atsapo atsiaro fa milanao mandrakariva ary joro vavolombelonao tena ho fanasina tena ho fahazavana eto amin'ity zao tontolo zao ity amin'izao andro farany zao. De amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka zany ary ho anao rery ary ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen. Marabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ho anao zay manaraka izao fandarana izao amin'ity androany ity, ho anao zay any amin'ny faritra atsimo atsinanana andrefana avaratra. Ny antom-bavaka antsika manaraka dia mba amarezana ny kristiana ao amin'ny any an'i Jesosy Kristy ka tsy salasala anameloka ny ainga sy ankahara ny fahotana amin'ny fiainana. Manasanao vavaka ho an'izay tombavaka manaraka izay ataontsika hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra o raha ainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Androany zay mivavaka ho an'ny kristianina namana reo zay nanaiky nandrainao ho tombo sy mpamonjy ny fiainana. De mivavaka izay Andriamanitra ho an'ny tsiraray avy androany. Hitanao ny zavatra misy eto amin'izao firenenay izao. Be dia be ny olona zay misisika ny amin'izay fahalalahana teny ho ampiasainy mba hanababo ny hafa fa ny teninao ihany Jesosy Kristy no tiana hijoro any tsiraray avy ary tiana aharitra araka ny teninao mba haretany vokatra. Ninona zava-mitranga Andriamanitra dia ny teninao no azoninay. Jesosy be dia be ny zavatra mandalo eo amin'ny fiaina tokantrano zay tsy hitanay maso any, tsy fantatray fa ny any mba fantatray dia ny teninao Andriamanitra no mba iraikitra tamponay satria ny teninao tsy miova maro sanio ary marak'izay. Dia mivavaka Andriamanitra ho an'ny tsiraray avy, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny olona mpiandraikitra ao anatin'ny fiangonana, ny olona any anatin'ny tokantrano rehetrarehetra any tena ahery ary ijoro amin'ny famarinanao, tena ijoro amin'ny famarinana Jesosy dia ny teninao Andriamanitra ao amin'ny Romana 9:7 za 5:7 ka hatramin'ny 7:30 dia izany teny zany no zoronay hoe ninona zavatra miseho amin'izao ankehitriny zao na loza na inona dia tsy ala aminao zay Jesosy. Ny tsiraray avy dia hanambara fa tsy miala amin'ny Jesosy Kristy fa Jesosy no lohany ho amin'ny fiainanay, ho lohan-darana ary vodilarana ary ny teninao moa Andriamanitra zay milaza fa ho tahiko nareo raha mivoaka, ho tahiko nareo raha miditra. Dia izany teny zany Andriamanitra ny ijoronay isan'andro ary ijoro zay amin'ny maha-kristiananay amin'ny anaran'i Kristy Jesosy avy Nazareta. Misaotra Andriamanitra.
Soratsika Andriamanitra ny amin'ny fitiavany mbola nanomentsika fotoana ahafahantsika manao an'izao androm-bavaka maneran-tany izao. Hiditra amin'ny androm-bavaka fahatelosika amin'izao fotoana izao. Hivavaka isika mba tena hoe hoasorin'Andriamanitra ny hevitra lamba izay napetraky ny andrinan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fijoroan'ny kristiana tsirairay avy. Ary mba tena hoe ariary ny fahamarinan'ny filazantsara. Hiara hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay ny amin'ny fitiavanao. Tsapanay tompo fa noho ny famondramponao mbola tsy nalandritranay ka mbola natonga anay manana an'izao fotoana izao ahafahanay miantso ny anaranao. Ankehitriny izay Andriamanitra dia miara miray saina mitondram-bavaka. Eny anao efa niteny fa efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka ny maimboka sy ny menarana andresy ny hery rehetra izay ananany fahavalo. Mivavaka izay Andriamanitra ho androany mba tena ho afaka ireo hevitra lamba izay napetraky ny andrian'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fijoroanay kristianina. Tena hoe androdana ny manda izay rehetra napetraky ny satana amin'izao firenena izao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Andriamanitra ianao efa niteny fa efa nomeko anareo ianao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra ka na inona vahanareo aty an-tany dia vahana any an-danitra ary na inona fehezina ireo aty an-tany dia fehezina any an-danitra. Mivavaka izay Andriamanitra mandray fahefana mandrava izany izay napetraky fahavalo izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona Andriamanitra izay hevitra napetraky satana vavaka ihany koa ampino kristiana tena hoe asa ijoro eny anambatra ny hery eny Andriamanitra iray saina iray fo iray fitiavana hivavaka mandrakariva mba tsy ho reraka. Tompo mivavaka ihany koa izay amin'izao fotoana androany izao mba tena omenao ampino kristiana tsirairay avy manerana an'izao tontolo izao ny fahavononana hitory ny filazantsaranao amin'ny fahamarinana tanteraka. Ka io Andriamanitra ireo mpitondra fivavahana tsirairay avy tena sahijoro amoaka ny hevitry ny fahamarinan'ny teninao amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy mahery. Matoky izay tompo fa ianao efa nifidy anay, ianao efa niantso anay ary noho izany fiantsoana izay nataonao tamin'ny fiainanay izany dia matoky izay fa ianao dia miasa ao anatin'ny tsirairay avy na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka ny sitraponao rehetra. Dia misaotra indrindra Andriamanitra matoky izay tompo fa izay rehetra napetraky ny fahavalo dia ianao dia efa miara-miasa aminay mandrava izany amin'ny anaran'i Jesosy. Voninahitra dia ho any anaranao rera. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Rabanao amin'ny anaran'ny Soamaheran'i Jesosy Kristy tompony tenako androantsika dia hiara iombom-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra na iza na iza toerana misy anao amin'izao dia manentana anao amin'ny anaran'i Jesosy hiara hivavaka antsika. Tia ny antom-bavaka izay hiarantsika ny androany tia amin'ny anaran'i Jesosy eo anatrehan'ny valanaretina coronavirus mba hisaintsaina ny momba ny mandrakizay ny tsirairay. Tsy iona amin'izay eritreretony hoe fahamarinana mety aminy fa hitady ny fahamarinana tokana ka iona amin'i Jesosy Kristy izay lalana fahamarinana sy fiainana araky ny voasoratra ao amin'ny Jaona 4:12 hiara hivavaka antsika tompo. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay ny amin'ny fahasoavana lehibe izay omenao anay amin'ity androany ity. Misaotra tompo satria afaka miray fosaina izay vahoakanao amin'izao fotoana izao hivavaka eo anatrehanao. Afaka hivavaka manoloana ihany koa ny seza fiandriana amin'ny fahasoavany iray tamin'ny alalan'ny fitiavanao Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny nanomezanao anay fahafana hiditra amin'izany toerana masina izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao dia mivavaka eto anatrehanao izahay. Manoloana Andriamanitra ny olona rehetra eto amin'ity nosina ity indrindraindrindra mivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mba atonga tompo ny fanahy masina hiasany anatin'ny fony tsirairay avy, mba atonga ny fanahy masina hitarika amin'ny tsirairay avy, andinika sy heritreritra mandrakariva ny amin'ny mandrakizay satria mandalo foana ny fiainanay ety ambany masoandro. Raha eo mivavaka izay Andriamanitra mba atonga ny tsirairay avy tena hoe iona amin'ny fahamarinanao. Ary tsy izany fahamarinanao izany fa ianao Jesosy Kristy.
mba tsy ionona tompo amin'ny fahamarinana any anatin'ny fony sy ny fiatreretany na ny fahamarinana zay nampianarina azy tamin'ny alalan'ny filozofia sy ny fampianarana maro tompo zay mety ety amin'izao tontolo izao ity zay lazainy olona hoe marina nefa tsy marina eo anatrianao. Mivavaka Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao. Taio Andriamanitra ny olona tsiraray avy mba iona aminao Jesosy dia ianao ilay fahamarinana mba hahatonga an'izy ireny vovonjy, mba hahatonga anazy Andriamanitra tsy ho lasa any amin'ny fahaverezana mandrakizay fa hahatonga ny tsiraray avy eny andova ilay fiainana mandrakizay satria izany no sitraponao araka ny tenao tsy misy tianao verina dia iray azy fa ho amin'ny fibebahana izy rehetra ary mivavaka ihany koa zay Andriamanitra ho an'ireo zay efa nandray anao tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana mba tsy hovariana tompo na ho latsaka ao anatin'ny fahadisom-panantenana na latsaka ao anatin'ireo hoe fahaverezan-kevitra noho amin'ny zavatra misampotifoty tompo ety amin'izao tontolo izao anatin'izao vanim-potoana ny valana retina izao fa tena hoe ifantoka mandrakariva ny amin'ny teny ny fahamarinanao ary zany fahamarinanao izany dia anafaka ny tsiraray avy Andriamanitra ka hitondra fanantenana feno hitondra tompo fampaherezana fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any anatin'ny tsiraray avy any. Mankasitraka fa ianao ilay Andriamanitra mpihaino vavaka ary izao vavaka izay ataonay izao dia soniavinay amin'ny anaran'ny Tsoan'i Jesosy Kristy any. Misaotra fa ianao Andriamanitra dia mihaino vavakanay ary hamaly vavakanay ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tianao Jesosy mahereza izay magnano mbola tsara atsika jiaby isan-tokantragno ary tonona amitsika koa ny fiadanan'Andriamanitra. Tonga amin'ny antombavaka fahadimy atsika zao amin'ity Global Deaf Prayer ity ary hivavaka ho an'ny Tamatavy sy ny tanàna magnodidina anazy atsika. Efa maro ny vavaka nasandra raketo fa mbola agnatin'ny fokony mbola mangataka amin'Andriamanitra hitahiny tanàna atsika iarovany antsika jiabijiaby ary agnafana atsika amin'izao valana retina mandringana olo zao. Jesosy afantanao tsara ny raha mahazo anay eto amin'ity tanàna ny Tamatavy ity. Isanandro misy laza ratsy mandeha amin'ny télé. Tamatavy karan'ity, Tamatavy karan'ry, mefontry ny olo marary, matondra tondromaso aminay zany, mahamenatra anay raha karan'izany. Mifogna aminao zay noho ny avy aminay mety natonga ny raha zany ary tsy nitandrina zay. Nanjary niparitaka i raha io ka le sahirana zay amin'ny andro ity. Mifogna aminao zay, vonjenao zay, ampienao zay, afao tondromolotra zay. Afao tondromboavan'ny olo jiaby zay magnaratsy anay marary ny fonay mahita hoe misy olo va tia Tamatavy mandeha mifaritra hafa agny lavin'ny olo ahilikiliky olo satria hoe mitondra retina olo. Jesosy avonjenao zay afao amin'ny raha zany zay fa anao fogna afaka agnamarina anay araky ny teninay hoe raha misy olo mivavaka amin'ny agnaranao io miantso anao mitady ny tavanao miala amin'ny ratsy fanao anao ieno anazy any an-danitra amelany elony ary anasitrana an-tany zany tompo Jesosy nangatany aminao hoe vonjenao zahay. Maro koa Jesosy ny olo afakasa tamin'ity raharaha ty, maro ny olo very saigna amin'izao ino raha atao maso ny sasany mbola misy trosa tokony hifegna. Vonjeo zay Jesosy ampienao zay eny amin'izany mila ny tagnanao miasa zay amin'izao satria anao le Andriamanitra mahavonjy ary azo antsovina amin'ny fotoagna rehetra hamonjy anay amin'izany ianao. Mangataka koa zay Andriamanitra mba ho hisy asa mahagaga ataonao iverena ny asa isokatra ndraika Tamatavy aketo mba handraisan'ny mpiasa ny asany ho an'le olona tafitratra tsany fa nangatany aminao ataovy famonjegna anay zany fa mila an'izany zay tsy zay mandidy anao amin'ny raha zany vonjeo zay tanao misy tsy fandriampalemagna maro be amin'ity tanàna ty avaky tragno akatsy misy fagnararotana ry amin'ny lalana jiaby misy mamaky tomobily magnara vokatry ny fahasahiranana agnaby raha jiaby zany fa marina fa misy devoly ambadiky raha zany fô zay tsy maintsy mivavaka mangataka aminao vavaka manokana ho an'ny Tamatavy izy ty tsy za mierina ny tanàna hafa fô za milanao miasa mahery vaika amin'ny tanàna ny Tamatavy. Dia mangataka koa zay Andriamanitra mba ho hisy fisokafana ny lala mandeha magnavaratra RN2 mandeha magnatsimo mbo heriny sokatra malakilaky lalagny mbo ahafahan'ny olo mifamezivezy ahafahan'ny entana mifamezivezy ary mbo herina koa zany asa fagnamboaran-dalana zany mba hahatonga ny olo jiaby samy finaritra samy faly. Andriamanitra tahinao ny mpitondranay eto amity mifahaizana miara-miasa amifahaizana mifameno amin'ny asa zay ataony mba avoafe malakilaky an'ity valana retina ty mba hahatonga anay tsiraray avy herina amin'lohany filamina. Anao Jesosy milaza manao hoe antsoy aho dia hovaliko anareo ka aneko zava-dehibe sary patarina tsy fantatrareo
ka le miantso anao zay fa ianao reny afaka mahavonjy anay. Misaotra Jesosy anao ny tera sy ny haja ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dini fukurai sumbanzaka itiavana ty sandainy tsy miankina minjavatra zaho aro tsy afoy anao tsy andao anao fa mandraky izay aro asambolo ty anao fa mandraky izay aro asambolo ty anao. Sorana n'Andriamanitra revana ny fahatanterahany fotoana ny ratsika ny vavaka nandray fampahelezana manokana tamin'ity andro faefatra ny andro-bavaka maneran-tany ity. Lohahevitra tamin'izany dia hoe tario zay fantaronao reo ny marina ary Andriamanitra ny fiadanana ne amasina anareo ary zay fahamarinana fantaritsika zay dia tsotra Jesosy Kristy ary ny fitariana dia tsotra ny fitarihan'ny fanahy masina ten'Andriamanitra dia mazava hoe zay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra dia inona ry havana fa tao anatin'ny vavaka ny ratsika teo, tao anatin'ny fampahelezana ny ratsika nanao teo dia fantatsika ny marina ary isika kristianina isika fiangonana no ampanjakan'ny marina no ampanjakan'ny fahamarinana eo amin'ny fiainatsika. Misy lohahevitra kely tiako zaraina fotsiny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay ny resaka hoe zay alehan'ny fiangonana no alehan'ny firenena. Raha mandeha amin'ny fahamarinana ny fiangonana dia andeha amin'ny fahamarinana ny firenetsika. Ndahoary sady tsodranao no isotra indrina ito an'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany andro faefatra androany ny anaran'i Jesosy. Raha eo mankasitraka ny amin'ny fitiavanao na ahafahana indray ny aran'indray fampahelezana manokana na alala ny marina fantatray ny marina fanahy masina zanakao namana tsirairay avy manaraka ty fotoana ity dia hitarika ianao ho anao eo amin'ny fahamarinana ary mitsodrano ho an'ny mpitondra fanjakana, mitsodrano ho an'ireo manam-pahefana isa-tokony, mitsodrano ho an'ny mpitondra fivavahana kristiana sy ny fiangonana rehetra mba hiainao anatin'izany fahamarinana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Androm-bavaka maneran-tany ho an'ny firenena. Folo androm-bavaka ny 20 hatramin'ny 7 Mey. Iarahantsika kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy metry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho miela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharoa toko fafito andininy faefatra amby folo. Salut à tous, aujourd'hui Nice te fait un partage. Salut à tous, aujourd'hui c'est la première vidéo de Nice te fait un partage. Gloire à Dieu, c'est vraiment un projet que j'avais à cœur depuis très longtemps. Dieu m'a appelé aujourd'hui de partager quelque chose pour les jeunes, pour tout le monde, régulièrement. Et le projet est réalisé aujourd'hui, gloire à Dieu. Je suis vraiment très content de partager quelque chose pour vous aujourd'hui, pour vous encourager, pour vraiment recevoir quelque chose de Dieu aujourd'hui à travers cette vidéo. Et je vous invite vraiment à voir cette vidéo jusqu'à la fin.
aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est notre identité. Quelle est ton identité? D'après toi, qui es-tu? Tout d'abord, je me lance dans cette mission. Bien sûr, beaucoup de gens vont se dire, vont se demander, mais c'est qui? C'est qui la personne qui parle? C'est qui Nice? C'est qui? Et Dieu m'a appelé vraiment de partager sur, d'après nous en fait, qui sommes-nous? C'est quoi notre identité? Et vraiment, je vous invite aussi à faire l'exercice. Si un jour une personne te demande, présente-toi, qu'est-ce que tu vas dire? Par exemple, moi je me présente. Mon nom complet en malgache c'est Ratima Diomatsiri Vinissa Diomatsat. Comme c'est très compliqué pour les Français, on m'appelle Nice, c'est mon surnom. Je suis chrétien, je suis musicien aussi. J'aime bien faire la musique, écouter de la musique, jouer. Je joue à pas mal d'instruments. J'aime aussi chanter et surtout j'aime bien vivre dans la louange. Et d'ailleurs presque, je dirais, la majorité de mon temps, tous les jours, c'est la louange. J'écoute de la musique, je fais de la musique, je chante. Et je suis aussi temps plein pour Dieu depuis août 2017. Je suis pas pasteur, je suis pas évangéliste, je suis chrétien. Et Dieu m'a appelé de travailler pour lui. J'étais déjà appelé dans plusieurs missions jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je suis malgache, j'habite en France. Je sais pas, je pense que c'est déjà pas mal. Donc pour moi, ma présentation c'est ça. De continuer la vidéo, tu peux mettre sur pause, vous pouvez mettre sur pause, et même peut-être écrire si quelqu'un allait vous poser cette question. Qui êtes-vous ou qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que vous allez répondre? Si tu n'as pas fait pause, c'est pas grave, on continue. Si tu es comme moi, parce que moi, les vidéos, tout ça, si c'est très long, moi j'arrête. Donc j'essaie de faire assez court pour aujourd'hui. Et d'ailleurs pour toutes les vidéos. Et donc, en tant que chrétien, si tu n'es pas chrétien, tu peux aussi voir cette vidéo. Désolé, je sais pas si je dois vous oui ou tutoyer, hein, mais des fois je vais dire vous, des fois je vais dire tu. Mais je pense que entre jeunes, c'est mieux de se tutoyer, je pense. On va prendre juste la parole de Dieu, toujours basée sur la parole de Dieu. Au moins, dans Nice te fait un partage, je partagerai une parole. Et le thème sera abordé par rapport à qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Désolé si vous entendez des bruits de fond, je suis chez nous. Enfin, il y a un bébé en bas, il y a tout le monde qui vit ici. Donc, voilà, on fait avec. La parole de Dieu par rapport à notre thème aujourd'hui, notre identité, c'est dans Galates 3, verset 26. Je m'arrête à 26. Mais on peut vraiment lire tout, mais je pense que ce qui est essentiel par rapport à notre thème, c'est verset 26. Je lis au nom de Jésus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Point. Enfin, là c'est un point virgule, mais je dis point. C'est version Louis II, 21. Donc, nous sommes fils de Dieu. Wow. Est-ce qu'il y a une identité plus importante que ça? Franchement, si par exemple une personne était fils d'un roi, même s'il était nul, même s'il savait rien faire, même si, je sais pas, même s'il n'a pas d'amis, même si, pour lui, il y a pas de problème, il est déjà fils d'un roi. Pour lui, il a déjà tout, il peut tout faire. Même peut-être son mariage sera très célèbre. Récemment, elle a vu le mariage d'un prince, etc. Et pour lui,
quoi qu'il arrive, il sera toujours heureux. Parce que déjà, il va habiter dans un palais royal, etc. Il peut faire tout ce qu'il veut et tout, parce qu'il est fils d'un roi. Mais nous, chrétiens, nous sommes fils de Dieu. C'est encore plus. C'est encore 1000 fois plus. Nous sommes fils du roi, des rois. Waouh. Est-ce que parfois nous sommes conscients que nous sommes fils de Dieu? La question que je vous pose maintenant, si on vous demande de vous présenter un jour, est-ce que vous oserez dire « Je m'appelle Nisandrat ou Nisandratra si vous voulez, fils de Dieu ». Je pense qu'il y a pas d'autre identité parmi toutes mes identités mieux que ça. Waouh, je suis fils de Dieu. Il n'y a pas de genre tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. La parole de Dieu est claire. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi il y a des séparations en ce moment? Pourquoi il y a des divisions en ce moment? Pourquoi même les chrétiens n'arrivent plus à s'unir en ce moment? Parce que la majorité des gens, peut-être moi-même y compris, et je dois me remettre en question, je mets mes autres identités en priorité que d'être fils de Dieu. Et c'est tellement dommage. Pourquoi il y a des guerres entre peut-être un chrétien de telle religion et un autre chrétien de telle religion? Parce qu'en fait, ils ne mettent pas en priorité qu'ils sont fils de Dieu, ils mettent en priorité que moi, j'appartiens à cette église, notre conviction c'est comme ça, notre conviction c'est comme ça, et l'autre aussi c'est pareil, moi j'appartiens à telle église, notre conviction c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et ils vont jamais s'unir. Parce qu'ils mettent leur identité en tant que paroissiens d'une église en particulier que d'être fils de Dieu. Et à ce moment-là, ils vont jamais s'unir, ils vont jamais faire quelque chose ensemble. Parce que pour eux, tant que c'est pas conforme à leur église, c'est pas pour moi. Pareil. Je prendrai un autre exemple, peut-être vraiment quelque chose, surtout pour les Malgaches en ce moment. Il y a moi je suis pour cette entité politique et moi je suis pour cette autre entité politique. Et si je mets cette identité au-dessus de mon identité en tant que chrétien, ils vont jamais s'entendre. Ces deux personnes vont jamais s'entendre. Parce que pour eux, c'est pas le fait que cette personne est chrétien qui est important, mais c'est le fait que est-ce que lui il est pour qui ou pour qui. Et je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Même moi, je peux prendre genre, il y a beaucoup de Malgaches qui mettent leur identité en tant que Malgaches en priorité que leur identité en tant que chrétien. C'est-à-dire que même s'il y a des choses, je dirais pas que c'est mal, mais même s'il y a des choses qui est contradictoire à la Bible que les Malgaches font, peut-être dans leur culture, dans ce qui se passe, ils vont le faire. Parce que pour eux, ils sont d'abord Malgaches avant d'être chrétiens. Et pareil, par exemple, un scientifique, s'il met son identité en tant que scientifique au-dessus de son identité en tant que chrétien, c'est pareil. Il va jamais considérer des choses miraculées et tout ça parce que, scientifiquement parlant, c'est impossible. Et je pourrais prendre des tonnes d'exemples. Parfois, même en tant que chrétien, on met toujours les autres identités avant d'être enfant de Dieu. Pour Dieu, tout le monde est pareil. Et au paradis, tout le monde sera pareil. Tant que tu as reçu Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Un jour, la grande famille, l'église avec un grand E, vont vivre cette vie éternelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux.
il n'y a rien de mieux que d'être fils de Dieu. C'était ça le partage que je voulais te partager aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de gens me demandent pourquoi Nissange, toi tu es toujours joyeux? Pourquoi Nissange, toi tu es très en feu? Pourquoi Nissange, il y a telle ou telle situation? Oui, peut-être j'étais, je me suis emporté, peut-être il y avait des disputes, peut-être il y avait des débats de fou, peut-être il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie, peut-être il y a des épreuves mais de fou qui étaient passées dans ma vie. Mais à chaque fois que je regardais mon identité, je suis fils de Dieu. Je suis toujours joyeux. Philippiens 4:4. Je suis toujours en paix. Jésus a dit, je te donne ma paix, je vous donne ma paix. Cela ne veut pas dire que j'aurai plus de problèmes. Cela ne veut pas dire que j'aurai plus d'épreuves. Mais en tant que fils de Dieu, si le fils de roi, si un prince, il avait des problèmes, si un prince, il avait des épreuves, il va l'affronter. Même s'il fait des faux pas, même s'il fait même s'il y a dans tous les magazines, il y a sa photo et tout, qu'il a fait un petit, je sais pas moi, il a fait une petite faute et voilà, il y a tout, il y a tout ça. Bon, au final, il est toujours fils du roi. Ça va rien changer. Et pareil, peu importe ta situation aujourd'hui, peu importe peut-être la difficulté, ou même peut-être tu as la belle vie aujourd'hui. Mais il n'y a rien de mieux que d'être fils de Dieu. Est-ce que tu as considéré cette identité? Maintenant, je t'invite à relire. Si tu as fait ce que j'ai dit là, de mettre pause et d'écrire ce que tu as écrit, ou de penser même si quelqu'un t'a posé cette question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre? Moi, personnellement, chaque fois que je me présente, je dis toujours la même chose. Je m'appelle Nissan Ratra, Ratema, etc. Et je dis toujours, moi, je suis fils de Dieu. Ou peut-être, je dis juste, comme j'ai dit à l'introduction, je pense, je sais pas, je suis chrétien. Directement. Parce qu'il n'y a pas d'identité pour moi mieux que ça. Et je peux considérer toutes mes identités. Bien sûr. Parce qu'il y a des valeurs aussi de chaque identité. Mais si dans les autres identités, il y a des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas conformes sur le fait que je suis enfant de Dieu, en conclusion, je considère le fait d'être enfant de Dieu que ces choses-là. À toi de décider aujourd'hui. Est-ce que tu vas encore considérer tes origines? Est-ce que tu vas encore considérer plus ton église, le nom de ton église, ton entité politique, ta famille, tes diplômes, tes expériences? Tout ça, c'est très important. Mais si tu mets juste une de ces identités au-dessus d'être enfant de Dieu, je te dis, ça va être difficile de vivre dans la paix et dans la joie. Parce que toutes ces identités-là, ça sera toujours différent pour tout le monde. Mais le fait d'être enfant de Dieu, c'est pareil pour tout le monde. Donc, à toi de décider. Rendez-vous dimanche prochain. Soyez bénis. Si cette vidéo t'a touché, je t'invite à partager autour de toi. Et surtout, n'hésite pas à mettre un j'aime à la page Nice te fait un partage. Si t'as pas Facebook, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Nice Ratrema. Allez, salut! To me,